Zay ny amin'iny fatahoarinan'ny fisariana ny anarandreo tsara vitana tamin'ilay lalao Tampico ny asabotsy fatelopolo ny volana May lasa teo dia androany no nanatanterahana tamin'ny fomba ofisialy ny fanolorana ny loka ho an'ireo tsara vitana hita teny amin'ny endrik'ireo tsara vitana moa ny afaliana vokatry ny fahazahoana ny loka. Ny tanterahana androany teto amin'ny UCODIS tsara lalàna ny fizarana ny loka ho an'ireo 770 tsara vitana tamin'ny ilay lalao Tampico no tanterahana tamin'ireo renivohim-paritany manerana nosy sy tao Antsirabe ny 9 Marsa ka hatramin'ny 10 May teo. Notolorana fanomezana avokoa ireo 7 isaky ny faritra tsara vitana. Isan'ny nazo ny loka voalohany dia ilay fahitalavitra Samsung HD 23 pouces Ihery-Manjato Tina Entsoa tovolahy vao 7 taona monja avy ao Antsirabe. Tena faly anaovana jeu. Efa mpisika amin'ilay jeu Tampico hatramin'izay foana ny tena fisaotra. Isan'ny nazo loka goavana ihany koa i Baoly Arso Maria Anna izay nahazo ny Home Cinéma ary avy ao Antsirabe ihany koa. Tena faly satria tena sy nampozina le izy marobe mpilalao nefa dia tena tampoka tamin'ilay izy ary tena faly be. Tsara le jeu Tampico tena sotroinay aloha le izy dia tsara le izy dia manasa antsika rehetrarehetra andray anjara amin'ilay izy. Ny 30 May teo no nanaovana fisarihana ary fisarihana 7 no natao mba hisiany fitovian'ny vitana eo am-pandray anjara isaky ny faritra. Tsy ahivana ireto avy ireo loka 7. Ny voalohany dia télé Samsung HD 23 pouces, faharoa dia Home Cinéma Trust, fahatelo tablette 7 pouces, fahaefatra fer à lisser, fahadimy sy fahaenina finday ary ny fahafito t-shirt Tampico miaraka amin'ny pack Tampico. Tanjon'ny UCODIS tamin'ny fikarakarana lalao amin'ny fampahafantarana ny jus amin'ny tavoahangy 3 centilitra amin'ny vidiny ariary ka nanentana ny ireo mpanjifa mba hanangona ny fonosana izay nahafahana nandray anjara tamin'ny lalao.